tsy maintsy jerena ny hoe ahoana ny fomba fakana ny mpiasam-panjakana satria am'izao dia samy maka fotsiny am'izao fa tsy fantatra hoe inona ny besoin aloha raha mila dokotera atsika dokotera firy raha mila infirmier atsika infirmier firy sy ny sisa tsy maintsy fantatra zay tsika vao manao recrutement ka am'izay zavatra dia tsy maintsy fantatra tsirairay avy natatsika secrétaire zao secrétaire amin'ny affaires étrangères tsy mitovy ny asany ary amin'ny intérieur zay le atao hoe description normative des postes karazany misy ny atao hoe amin'ny teny anglisy moa job description tsy maintsy apetraka zay fantatry le olona hoe zao no miandry ahy rehefa zao hanao an'ity asa ty hatram'izay ka hatram'izao tsy misy zay ary zany mahagoragora ny asa-panjakana dia eo moa ny lafiny ady amin'ny kolokolo zay fantatsika tsara zay le lazaina hoe asa-panjakana madio misy io am'izao tsy maintsy atao zay ezaka mikasika an'izay tahaka zay ataontsika fitinina zany amitsika rehetra ny ezaka atao ao anatin'io lettre de politique générale ny fonction publique ary indrindrandrindra ny angaviny ireo mpizaika dia hoe ny dépolitisation tsy fidiran'ny politika ao anatin'ny asa-panjakana zany hoe ny mpiasam-panjakana dia tsy manompo antoko politika fa manompo fanjakana hafa mety mpanam-politika ny mitarika amin'ny fanjakana io fa tsy manompo antoko politika ny mpiasam-panjakana zany zavatra zany dia efa tsapatsika fa misy ezaka any raha taloha tany ny fahasalamana ny fampianarana dia misy antoko politika no ao anatiny ao am'izao angamba everitsika tsy misy zany zavatra ka ezaka atao io ary takiny mpiasam-panjakana io hoe mba tsy idiran'ny politika hafa na raha politika hafa na raha teknika samy hafa